Fahamiraba antsika rehetra ry avako malala tratra ity talata 7 ny volana aogositra ity taona 2024 ary anamarihana manokana isaoran'Andriamanitra noho ny faharoa 15 taona ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM. Ary dia fahamiraba ampifaliana ny filohan'ny FJKM sy Ramatoavadiny miaraba ireo brofobe izay vovonana idiny lo sy ny mpiandraikitra fobe ary ny fianakavian'ny FJKM manontolo ry havana tratra zao fotoana manokana isaorantsika n'Andriamanitra ary iarahana manome voninahitra ny anarana noho izany faharoa 15 taona ny FJKM izany. Ary anaty izany indrindra no miankaviana manokana iresahana hoe ny FJKM omaly sy anio. Ny FJKM omaly sy anio. Somary manaitra ihany lay lohahevitra hoe omaly sy anio fa nahoana ny tsy natao hoe ny FJKM ny lasa sy ny ankehitriny. Ny lasa mantsy dia omaly efa lavidavitra kokoa. Mety ny 100 taona lasa dia atao hoe lasa. Ny 70 taona lasa izany. Fa raha miteny hoe omaly dia lay vao omaly akaiky kely izany hoe itsika rehetra dia voavolombelona nanatry maso izany omaly izany. Fa raha miteny hoe lasa dia mety efa tsy nanatry maso intsony isika. Fa tantara sisa ary nahafantarantsika azy. Ka ny zavatra tiana resahana zany amin'ny toe FJKM omaly sy anio hoe fampahatsehivana izay ny ainatsika izay hitantsika ny omaly. Ary ny anio dia firesahana izay tsika hoe iainantsika koa. Noho izany dia tsy dia mora, tsy dia tena lafy ny tantara loatra satria ny tantara manambadiky ny 15 taona ny tena atao hoe tantara. Fa ny ankehitriny dia tantara ihany saingy endrika manokana fitrangan-javatra izay zava-niseho, izay zava-nanamarika, izay no resahintsika amin'ity hoe omaly sy anio ny FJKM ity. Ary dia voafetra be zany ny zavatra azo resahina. Voafetra satria itsika rehetra ihany no nanao ilay tantara ny omaly, ary tsika rehetra ihany mbola mandrafitra, manoratra ny tantara ankehitriny. Dia hialatsiny raha ohatra ka mety misy ataontsika hoe anarana kely tsy ndraindray voatonona iny, hialatsiny raha ohatra ka mety misy kosa tsy voatonona satria tao nanoratra izany tantara izany dia itsika mianakavy ihany. Dia mialatsiny raha ohatra ka misy voatonona, raha misy koa tsy voatonona, raha misy zavatra mety ho adino satria ny omaly dia tena mbola zavatra ny ainatsika ho iaho teo ary tena mbola ao any an-tsaintsika ary. Raha toa ka ndresaka kosa ary afaka malala ny teny rehefa namaky ireo antota taratasy na ny arsiva izay voatahiry omaly dia ny hitako mamitina ny omaly ny FJKM any hoe voaingana zany lasa fa voaingana dia ilay lohahevitra rehefa niteny inona moa zany zao no azo amintinana ny omaly ny FJKM. Inona no azo amintinana an'izay omaly izay. Dia nanaitra indrindra dia lay vina ny sekoly fanomanana mpitandrina tany Ambohimamory. Io no hitako mamitina azy. Tany Ambohimamory dia nisy toeram-panomanana mpitandrina kolejy na toeram-panomanana mpitandrina tany Ambohimamory niorina tamin'ny taona 570 sy 700 izy io. Ary tononona ataontsika hoe ampitiavana mpanajana ro ray aman-dreny izay mbola any nanorina azy pasteur Ramazo Sataline, pasteur Gerson Julien, pasteur Mime Paul moa efa nandao antsika. Izy telo menatara eo no nampianatra tany amin'ny kolejy any Ambohimamory io tamin'ny 570 dia ny vina n'ilay sekoly tamin'ny fotoan'andro na nataontsika hoe niodina n'ilay hoe inona moa zany ny tena mpitandrina manahoana ny tena avoaka atao amin'ity sekoly ity. Dia ny lohahevitra mpanjinina matetika tao dia ny hoe ny fanafahana ny vahoaka an'Andriamanitra. Ary raha za zany miatrahana fanontaniana izay raha teo moa hoe inona no amintinanao ny omaly ny FJKM dia io lohahevitra io hoe ny fanafahana ny vahoaka an'Andriamanitra eto Madagasikara. Zay ny votoanton'ny omaly ny FJKM. Fanafahana ny vahoaka an'Andriamanitra eto Madagasikara. Zay ny asa nataon'ny FJKM omaly ary mbola mitohy amin'ny ankehitriny koa zany mazava ho azy. Omaly mbola mitohy amin'ny ankehitriny, omaly mitohy amin'ny anio. Fanafahana ny vahoaka an'Andriamanitra. Ary ny anio kosa inona no azo amintinana azy? Dia ny teny fanefany synota lehibe izay tokony ho tanterahina amin'izao volana misy atsika izao mihitsy, amin'izao andro anio izao mihitsy
de tokony mbola ao anatin'ny synode lehibe isika miaina ny synode lehibe tsika de no every koa mamitina azy de le teny faneva synode lehibe tsika taona ity no hoe zay no zavatra ratsy mafantatra moa de tsy tanteraka fa omeny tolo fotoana hafa ihany sika fa ny teny faneva de ny hoe miorena tsara aza miofa lay teny hoe aza miova ianao FCKM aza miova rehefa niorina tsara ianao aza miova efa tafapetraka ianao aza miova ary de izay le hoe ny fanafana ny vahoakan'Andriamanitra zay aza miova am'izay toy ny zay ihany ny anio an'ny FCKM mampatsiaro ndray makana natrika ataontsika fifamondrana ndraikitra teo amin'ny roapolo taona lasa teo eo zay fifamondrana ndraikitra teo amin'ny talen'ny Institut Pasteur anankiroa nanatrika de dia nametrahana fanontaniana lay frantsay izy ireo mazava azy dia nametra-panontaniana lay accuse anankiray teo amin'ilay ataontsika hoe réception ina zao ka mandre matotale anao zao vaovao ny vinanao de zao ny teneniny nanao hoe fanohizana zay efa natomboka ary de ny ankehitriny ny FCKM manany anio de fanohizana izay efa natomboka zay le miorina tsara andao raha vavahantsika le avako zany hoe inona lay omaly inona lay hoe ny omaly ny FCKM de fanafahana ny vahoakan'Andriamanitra eto Madagasikara fanafahana tamin'inona zay ny fanontaniana voalohany ny endrika ataontsika hoe votoatin'ny afatry ny FCKM ny zavatra ny asa nataon'ny fijoroana vavolombelon'ny FCKM omaly de hoitsika hoe fanafahana fa fanafahana tamin'inona voalohany de fanafahana tamin'ny fahotana fitoriana ny filazantsara mba hahatonga ny olona ho afaka amin'ny fahotana fijoroana vavolombelona mba hahatonga ny firenena ho afaka amin'ny fahotana zay ny omaly karazam-pahotana be dia be no hitatsika na tamin'ny synode lehibe mifandimby zay hitany anatin'ny rakitsoratra rehetra ny karazana miseho ny endrika maro samihafa amin'ny fahotana ny aina ny vahoaka eto Madagasikara ny fanompotsampy ny doro-tanety ny voresaka anaty synode daholo zany ny asan-dahalo ny tsolotra ny kolikoly zay ny taona valopolo ray amanontolo de nanamarika an'izany tsolotra zany dia zany antsoaviny ny FCKM amin'ny endrim-pahotana teto Madagasikara ka netsona ny fiangonana ijoro vavolombelona ny fahotana fa ny faharoa zay ataontsika koa hoe fanafana ny vahoakan'Andriamanitra joroany ny FCKM vavolombelona de tao koa ny fahantrana sy ny abadona ny fahantrana sy ny abadona na inona vao ny taona 5:7 ataontsika hoe manomboka ny taona 2:7 na alokelin'izay ary vao azo ny fahaleovan-tena de nanomboka naleo teny sika ara-politika de nidra tamin'ny fahaleovan-tena tsikelikely ara-toekarena ve sa ara-piaramonina de nanamarika ny taona 20 teto Madagasikara filaharam-bary filaharana menaka filaharana savony sy ny sisa rehetra nanamarika ny taona ny omalin'ny FCKM zany ary dia nisy fahantrana be nanomboka teo amin'ny vanim-potoana io nanomboka nisy mpangataka amin'ny taona 10 mahatsiaro ny zokray aman-dreny na faraparany taona 70 koa aza de mbola tsy nisy mpangataka teny an-dalambe tsy nisy natoro teny amin'ny tunnel tsy nisy natoro teny amin'ny arkady fa zao aty amin'ny taona 20 taona 50 feno mantra mpangataka Antananarivo renivohitra sy ny manodidina rehetra sy ny renivohitra ary ny tany amorontsiraka tany ambanivohitra tany de asan-dahalo tsy fandriam-pahalemana zany rehetra zany nanaovan'ny FCKM fijoroana vavolombelona mazava ho azy antsoa fanafahana ny vahoakan'Andriamanitra eto Madagasikara zany ny omaly tao koa ny antso ny hoe fanafahana tamin'iny koa ny omalin'ny FCKM ka nijoroana vavolombelona da miara-toekarena to amin'ny tamiara-toekarena hitatsika ny hoe nisy zavatra maro isan-karazany lalova ny firenena tetin'ny fahantrana ny tsy fisinasan'ny tanora dia mianao antsoavy ny FCKM tamin'izany fotoana zany ny omaly ny hoe ny filazantsara de manafaka ny olona manontolo azy itona ataontsika hoe 20 koa mantsy teo amin'ny lafin'ny théologie roborobony lay ataontsika hoe théologie de la libération tany Amérique latine nofoizindry Léonard de Boff Gustave Guterres sy ny sisa rehetra
dia izany rehetra zany nanakotra ty anatin'ny teolojia ataontsika koa hoe ny teolojian'ny conseil œcuménique des églises dia niakotra ty amin'ny fiainan'ny FJKM zany tolona ara-toe-karena zany hoe filazantsara dia manafaka ny olona sy ny olona manontolo manasa zay entom-pangejana rehetra na ara-tsaino na ara-panahy na ampadono na ara-toe-karena io nanosika ataontsika hoe ny impérialisme tamin'ny fotoanandro sy ny sisa rehetra dia ninona koa ny fahafahana ara-politika zany koa dia nyomalin'ny FJKM mbola matadidiny taona raika amin'ny 7 sy revitsika ny taona 7 nandraisan'ny FJKM anjara tamin'ny ataontsika concertation nationale fandrafetana lalam-pandreo tsika tsy tsara hoe mety sa tsy mety ny tantara no tsara Andriamanitra ihany ny tompon'ny fitsarana dia ny tantara ihany koa afaka 100 taona hitsara zay mety nataontsika ny taranaka ny orina fa zao malin'ny FJKM dia njoroany vavolombelona tamin'izay nitariny fanahy masina say everiny fahatakaran'ny sainy azy dia nitsoro vavolombelona izy tamin'ireny hetsika maro isan-karazany ireny raika amin'ny 70 ny toroteny ny taona 70 ny toroteny ny mpitandrina ny taona 2 sy 4 arivo 5 sy 4 arivo mandraka ankehitriny dia tahaka ny hoe tena toroteny izay manaitra ny olona hiala amin'izay mety ho endrim-pangejana endrika fatorana maro isan-karazany hotsika hoe ny omalin'ny FJKM dia mamitina azy dia fitaomana ny vahoaka an'Andriamanitra andray ny filazantsara hitoro ny filazantsara ary ahatsiaro ilay tenin'i Jesosy Kristy tompony hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo izay ny votoatin'ny omalin'ny FJKM hoe fanafahan'i Jesosy Kristy tompo dia raha ohatra ka mametra-panontaniana inona ny fitaovana nampiasaina tao anatin'izay ataontsika hoe mamitiny izay hoe fitoriana fahafahana ny fanafahana dia maromaro ny fitaovana nampiasan'ny FJKM omaly taona vitsivitsy lasa zay voalohany io dia mazava ho azy amin'ny maha-protestanta azy dia ny soratra masina tena ny loman'ny FJKM omaly ny soratra masina tsy azonao sary an-tsaina amin'ny atotanisa tsy azonao sary an-tsaina ny atotanisa fa saikisaky ny tapabolana amin'ny azonao amarinina saikisaky ny tapabolana dia misy boky mivoaka tao amin'ny imprimerian'ny FJKM misy fotoana isaky ny tapabolana tao anatin'ny 2 taona teo eo na 3 taona isaky ny tapabolana misy boky vaovao mivoaka eviteny asaika ny mpitandrina rehetra tamin'ny fotoanandrony izay ataontsika hoe dia namolaka ny eviteny ny soratra masina tena zay hoe fanafahana miorina amin'ny soratra masina ny teny hoe fahafahana dia voambolana ara-politika aza donona fa voambolana teo ambavany mpanao politika rehetra ny fahafahana manomboka ny taona 90 any alohan'izany azy fa ny fiangonana kosa dia nanome maro-dalana repère hoe nareo miteny frantsay ny hoe inona ny fanafahana araka ny soratra masina inona ny tena fahafahana araka ny Kristy dia izay no natonga ireo soratra masina isan-karazany ireo eviteny izay nivoaka isan-lahateny famelam-piarana-kevitra tena azo lazaina hoe tena fivoasana madio ny soratra masina ny omalin'ny FJKM anankiray izay nanaitra mihitsy be dia be no boky hitako amin'ny bokin'ny pasteur Mambasoa be dia be ny eviten'ny soratany pasteur Mambasoa pasteur be manahaka Jean be dia be areo raha aman-dreny am-panahy pasteur Miny Paul nanoratra ny tononoko izy ireny satria efa nandao antsika mamela manavaka azy ireny manokana be dia be ny eviteny sy ny ataontsika hoe fivoasana soratra masina izay nataon'izy ireo fa anankiray dia tena nanaitra ary avako malala dia boky soratany John Andriatsiferanarivo vitsy dia vitsy natota tamin'izy io fa sorat'Andriamanitra fa mbola manana tahiry izay nisoratany John Andriatsiferanarivo pasteur atao mpitandro atao Antsirabe Philadelphie izy tany amin'ny taona 7 sy 700 nanoratana ilay boky fa ny lohatenin'ilay boky dia ny hoe eviteny Paoly Apôstôly eviteny zany ny Paoly Apôstôly epistily ho an'ny Filipianina isan'ny eviteny tena mahavariana ny alaliana n'ilay fivoasany an'ilay epistily ho an'ny Filipianina tsy io ihany fa be dia be fa manome ohatra hoe tena ny aina ny FJKM mihitsy fitaovana nampiasan'ny FJKM tamin'ny fanafahana ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'ny fijoroana ny vavolombelona
fiangonana mpitoro fanafahana azy dia ny soratra masina. Tsy vitan'izany anany ataontsika hoe tsy eo anivony soratra masina, tsy eo anivony vahoaka an'Andriamanitra ihany, fa ny ataontsika hoe ny fampifanana mpitandrina rehetra dia saika ny voy, zany hoe vahoaka fiangonana vavolombelon'ny fanafahan'i Kristy. Ny lohateny ny synode, isaky ny synode dia ny afatra ataon'ny synode lehibe tsy maintsy misy afatra ho an'ny firenena, ary isaky ny synode lehibe dia tsy maintsy mitodika amin'ny fiarahamonina ny mpamonjy synode. Atao aizy ty fireneny ty, hoentina aizy ty fireneny ty, ahoana ny anampiana ny firenena, ahoana ny fanabeazana, inona ny tokony ataon'ny fiangonana sy ny sisa rehetra isaky ny synode lehibe. Zany ny omalin'ny FJKM. Ny FJKM zany dia fiangonana ataontsika hoe engagé, fiangonana tena natsiary mihitsy manao hoe tompon'andraikitra ny fiangonana amin'ny firenena, tsy mpitaza-potsiny fa mitoro fanafahana, mitory an'ilay Jesosy Kristy tompo izay velona, mpanafaka. Zany ny omalin'ny FJKM. Sanatria tsy mandokadoka rehefa ko malala, tsy zay iny moa ny antony tokony andokafana sanatria ny vava, fa azonao amarinina amin'ny natotratsohatra maro isan-karazany zany. Ny anankiray izay nanahitra anay tamin'ity fampifanam-pitanana dia ny fampifanam-pitanana tamin'ny taona 7 na nahitra raha mamaky an'izany tahiry zany boky zany ianao dia variana ry avako aty amin'ny taona 7 voaka ny synode lehibe, synode lehibe na 7 moa zany dia ny lohateniny dia ny hoe fiangonana antsy firenan'ny fahamarinana ny ainana io zany. Dia ny fanifanana mpitandrina rehetra FJKM dia ny boky nampiasaina dia eviteny Néhémie. Zao mantsy ny fanifahana mpitandrina matetika mantsy efa miova noho ny fivoaran'ny toetrandro izay mety tsara. Dia miainga amin'ny atsotsika hoe thématique tsika dia tratray lalina kokoa ilay izy ka dia mety toko anankiray amin'ny soratra masina no nanaovantsika fampianarana tsara izay. Fa ny omaly dia tsy zany. Fa ny omaly dia boky ray manontolo mihitsy nanaovana fampifanana. Tamin'ny 7 ohatra dia ny boky Néhémie no alalinina ny eviteny Néhémie ray manontolo ny fanifahana mpitandrina tamin'ny 7 ary mahavarina ny namoasan'ny pasteur Fety Michel. Pasteur Fety Michel zany no nivaofy ilay hoe ny eviteny Néhémie. Dia inona lohatenin'ilay izy? Ny fanarena pirenena nataon'ny Néhémie ny 7 ahoana moa ny tsy takatry ny mpitandrina sy takatry ny vahoaka an'Andriamanitra ny fanafahana ny vahoaka an'Andriamanitra, ny fanarena pirenena nataon'ny Néhémie. Mamaky an'izany asa soratra zany isika asa za moa anaty asivany mahatsiamy lohateny tahaka ny hoe mitomany ny mpanompon'Andriamanitra dia manary tsy maintsy manara-maso ny firenena tahaka ny Néhémie, mitomany ny firenena tahaka ny Néhémie, mampahery ny vahoaka amin'ny raviravitanana ary rindra mandresy ny tsindry azo lena. Zany rehetra dia mivoasana atao amin'ilay hoe fanarena pirenena nataon'ny Néhémie. Hoy tsika hoe ny omalin'ny FJKM dia tena niorina tamin'ny soratra masina, fitaovana nampiasaina tamin'ilay hoe fiangonana mitory ny fanafahana ny vahoaka an'Andriamanitra eto Madagasikara dia voalohan'ny soratra masina. Fa ny faharoa ny fitaovana nampiasaina dia ny fanabeazana. Ny fanabeazana io vanim-potoana io no tao anatin'izany ny sekoly niditra tamin'ny antsoina hoe fanakasiana sy ny sisa rehetra iny avelantsika ho any, misy fotoana resahantsika sekoly manokana. Fa ity dia izao tena nataon'ny FJKM ho zava-dehibe ny fitaovana ny fanabeazana. Ary fanabeazana saika adino aza ny fanabeazana an-tsekoly raha oharina tamin'ny fanabeazana ara-tsoratra masina. Saika latsa-danja raha tamin'ny omalin'ny FJKM io izao ankehitriny izao rehetra vao tena miezaka mafy amin'ny sekoly, fa ny fanabeazana ara-tsoratra masina no saika nahazo toerana kokoa noho ny fanabeazana an-tsekoly. Iny omalin'ny FJKM satria tena nanana mpampianatra fotom-pinoana sy mpampianatra ara-tsoratra masina natanjaka be ny fiangonana. Boky tahaka n'inona no nivoaka, vitsy lavitra ny boky tsekoly no nivoaka. Ny boky navoaka ny sekoly dia zay taty navoakan'ny édition de Saloy taty amin'ny FFPM, fa ny boky navoakan'ny tranoprity ny akabeazany 20 isan-jato dia fitezam-panahy dia isan-karazany tamin'izany ny boky fanabeazana ara-panahy ary fanabeazana ny olona hiatrika mahavavolombelona azy. Dia tao anatin'izany fanabeazana zany koa naterahany ro sampana isan-karazany ohatra hoe ny vondrona fototra laika, mazava be naterahany vondrona fototra laika omaly tena ny fanitsy tamin'ity hoe fanafahana ny vahoaka an'Andriamanitra eto Madagasikara ity.
fampiasana ny talentan'ny olona hoety miasa, fampiasana ny famezam-pahasoavan'ny kristianina hoety miatrika fitsona fahafolombelona, fiatrehina ny ataontsika hoe ny fiangona miatrika ny olona mpiaramonina. Tsaroako aty amin'ny taona 2020 telo amin'ny 2020 dia nisy colloque fikonan-doha nataon'ny faculté de théologie tamin'izany fotoana zany, mbola mpianatra zay tamin'izany. Dia ny loahevitra tamin'izany tao amin'ny akademia, loahevitra tamin'izany fotoana zany azo lasaina ve ny loahevitra tamin'izany fotoana zany, ny baiboly sy ny toe-karena, ny baiboly sy ny toe-karena. Namelabelatra teo amin'ny akademia tamin'izany fotoana zany ry pasteur Fety Michel, pasteur André Manjato, Razaka Bona, na manahoana mbola manana anjara teo anatin'ny toe-karena ve ny baiboly. Inona ny lazain'ny baiboly amin'ny toe-karena? Zany ny omalan'ny FJKM. Hotsika manao hoe tena fitaovana nampiasan'ny FJKM mihitsy, tsy soatra masina ihany, fa ny fanabeazana. Fa ny fahatelo dia ataontsika koa hoe ny sampana, fitaovana nampiasain'ny FJKM miravako. Tsy ny fitaovam-panabeazana ihany, fa ny sampana ihany koa ampiasay. Teraka atao anatin'izany ny safo ohatra. Tsika sedrasedraka nahaterahan'ny sampana safa-pandrosoana FJKM. Tena io hoe fanafahana ny vahoaka an'Andriamanitra eto Madagasikara, fanafahana azy ao anatin'ny fantrana, ny abadona, ny tsy fisinana toeram-pitsaboana, zay no antony naterahan'ny safo. Nanomboka aty amin'ny synode lehibe roa amin'ny fitopolo, efatra amin'ny fitopolo namora volana ny safo FJKM. Dia ny enina amin'ny fitopolo taty federatsiona mbola namafisana ny safo. Dia izany trano hoe ny fiangonana mampandroso, fiangonana mandray andraikitra ao anatin'ny fiarahamonina, manafaka ny vahoaka an'Andriamanitra. Zay no antony naterahan'ny safo FJKM omaly. Tsy zay ihany, tsy ny volondrafota laika ihany, tsy ny safofa ihany, fa ny sampana fifoazana. Raha misy riavako malala tena ataoko hoe fitarifan'Andriamanitra tao zany rehetra zany, fahatera misy azo sapaitana ny fitarihan'ny fanahan'Andriamanitra dia ny fahaterahan'ny sampana fifoazana tao anatin'ny FJKM. Tena zava-dehibe ny sampana fifoazana. Atsika rehetra anio dia miara-manaiky fa fitaovana nomen'Andriamanitra sarobidy ao anatrehan'ny FJKM ny sampana fifoazana. Fiteniko korakariva amin'izareo ataontsika hoe ray aman-dreny mpifoazana FJKM ty teny ty, ireo zay ataontsika hoe zoky ray aman-dreny nangana ny sampana fifoazana tao anatin'ny FJKM dia matetika miteny aminy manao hoe raha izary zareo ataovy hoe miaraka taminareo tamin'ny fotoanandro, zany hoe za moa zandrika ilay teoriana. Fa raha za tamin'izany fotoana zany nametrahana fanontaniana dia ho tsy nanaiky ny zoan'ny sampana fifoazana. Dia ireo fa ahoana? Satria heveriko hoe efa nisy ny sampana fifoazana tao amin'ny WB efatra tao anatin'ny FFPM kina ny antony nananganana ny sisiana nananganana ny fifoazana satria tena lazaina zay mihitsy tena lazaina ny ato fo mihitsy nananganana ny sampana fifoazana. Inona no nananganana sampana fifoazana ataon'ny FJKM? PDB aza ny fiangonana fitandremana, PDB mitandrina tsy nanaiky ny sampana fifoazana. Inona no nananganana sampana fifoazana? Efa misy ny WB, efa misy rianany, efa misy atao inona sampana fifoazana atao anatin'ny FJKM tamin'ny fotoana. Fa ny ady fo ireo olona ireo, fa aty aoriana vao mahita hoe tena tanan'Andriamanitra nitsotra mihitsy, ary tena misaotra an'Andriamanitra, mampitehidera an'Andriamanitra, manokana ny fikirizana ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Fa firy ny fiangonana teraka nataontsika hoe olona mijoro mahery noho ny sampana fifoazana. Tsy sanatria tsika hoe mandoka tsy zay loatra, fa tantara ny resantsika. Ny omaly zany dia nananantsika n'izay finoana zay. Sampana fifoazana. Teo koa ny AFF mazava ho azy amin'ilay hoe fiangonana manafaka amin'ny fahotana, fanitarana ny fiangonana sy ny sisa rehetra, dia natsangana ny AFF. Natsangana ny AFF. Mahatsiaro an'ilay ravinala tamin'izany fotoana izany moa natsangana natsony efa nisy ny AFF fa natsangana ny AFF. Ny AFF FJKM moa dia fitambaran'ilay voamerany filazantsara izay teraka sy ny asany sy ny isany mbola nimerina. Tantara lava kely izy io fa somary tamin'ny fahaterahan'ny FJKM dia somary nisy olana kely tao satria ny ankabeazany isany mbola nimerina dia saika zanaky ny LMS. Zanaky ny LMS akoatrany hoe teo moa zany pasteur Veljon, fa zareo zanaky ny MPF no napiditra tsikelikely le tsony hoe voamerany filazantsara dia nisy fahasairanana kely misy tamin'ny fahaterahany sampalasy io, fa ateoriana vao naravina hoe ny asany isany mbola nimerina sy ny asany tsony hoe voamerany filazantsara no akambana dia amena tsony asa vitorina filazantsara. Dia aty amin'ny taona 20 20
vao tena azo antsika lazaina hoe verina nandroso indray ny asa fitoriana filazantsara. Dia matsiaro aty amin'ny taona 20 maly zany. Asa la mbola misy le boky kely antsoina hoe ravinala zay. Zay no fitaovana nampiasain'ny AFF voalohany tamin'ny fanotarana fiangonana. Efa niasa ihany ny AFF efa fantatsika izany hatramin'ny andro eny. Fa izao mampatsiaro tantarantsika eto tamin'ny taona 19 sy 1970 tamin'ny taona 19 sy 1970 dia nizaraina roa Madagasikara tamin'ny lafiny ara-pilazantsara. Ny tapany atsimo iasan'ny misiona loterana amerikana, misiona norvégiana anankiray sy misiona loterana amerikana anankiroa, zay niasa tany atsimo. Zany hoe manomboka eo Tsirabe, mena atsimo mipakatra ny farany atsimo any. Akoatra ambositra Fianarantsoa zay mba nisy ny MPF atao ambositra moa ary nasiana LMS tany Fianarantsoa satria rehefa talohan'izay. Sisa zay dia lasa mena ny loterana ny fitoriana filazantsara. Ny tapany avaratra kosa, zany hoe Atsirabe Antananarivo mena avaratra mipakatra ny Antsiranana dia anjara ny FJKM mitory ny fitoriana filazantsara la misy ny réforme ny MPF ny FFM Frente zany sy ny LMS. Fa izao aty amin'ny taona 4.700 dia niravana zany izy io. Rehefa manomboka tamin'ny taona 4.700 dia nafa-kevitra ny FRM sy ny FJKM atao anatina antsoina hoe KEPIKO, antsoina hoe FFPM zany hoe aleo tsy ny any atsimo ihany anay ozy ny FRM fa aleo koa zay mba hiana avaratra. Toy ny FJKM zay koa zany dia tsy hijanona ty avaratra fa aleo koa zay mba hiana atsimo. Madagasikara manontolo ny sahisan'ny FJKM dia Madagasikara manontolo ny sahisan'ny FLM. Nifoanana ilay fizaram-partany. Ary dia ny AFF nanankina ny FJKM ny faneniasa tany amin'ny toerana izay savaovao. Zany hoe raha nena atsimo isika na nekandrefa na atsimo andrefa isika dia ny AFF namakilay tany. Namakilay tamin'ny atsimo ny Ambovombe, Atsongatrany Fort Dauphin, nahazo ny atsimo andrefa natramin'ny Malaimbandy, Morondava dia ny AFF. Ary ny fitaovana nampiasainy tamin'izany fotoana zany dia ity boky kely antsoina hoe ravinala ity. Misy hoe mijery sy miaino matadidy an'izany hoe zoky ray aman-dreny hoe ahoana natao rehefa mitory filazantsara ny boky ravinala. Mijery sy miaino voalohany, mamakafaka ny faharoa, mamantatra ny tenin'Andriamanitra tandrifina efa makafakana izay natao. Ny fahatelo, mandahatra ny lahara-pahamehana amin'izay ny fahaefatra. Dia mamoro ny talenta sy ny fitaovana izay rehetra hoe miatrika ny asa aorian'ny lahara-pahamehana ary dia rehefa avy eo dia manatanteraka ny asa. Zany no planina nentin'ny AFF ny asa nanitatra ny usahan'ny FJKM natonga rafeno Madagasikara ka tsy ahitana amin'ny anio zao tsisy distrika tsy ahitanao tsy FJKM intsony, tsisy commune tsy ahitanao FJKM intsony. Vokatra zany. Ohatsika manao hoe fitaovana nampiasaina dia ny sampana ohatra zany ny AFF natsangana ny sampana sy ny sisa. Ny recyclage ny fanomanana mpitandrina ny taona 5.700 eto ambanimasoko eto le boky ataovy mpianatra ny firenena rehetra zay fampifanana mpitandrina tamin'ny 4 oktobra 5.700 dia zao tsy misy afa-tsy fomba fitoriana ny filazantsara évangélisation. Tsisy afa-tsy zay ny votoatin'ilay fampifanana mpitandrina fitoriana ny filazantsara. Zay resahana hoe ny omalin'ny FJKM fanafahana ny vahoaka an'Andriamanitra ka ny filazantsara toriana no manafaka. Dia raha zay ny fitaovana dia amarana ny omaly isika. Inona kosa ny toetsaina nentin'ny asa? Inona no toetsaina nentin'ny asa? Omaly. Dia ireto no ataontsika hoe toetsaina tena ny voizina. Ny voalohany dia zao fanajana sy fandalana ny firaisana. Ny firaisana. Aza donona fa fiangonana ny FJKM dia nateraky ny fiangonana telo. AFKM, zanaky ny LMS io, fiangonana Kristy eto Madagasikara. Ny FPM, fiangonana ara-pilazantsara eto Madagasikara, zanaky ny MPF io, na zanaky ny misiona protestant frantsay. Ary ny FFM, zanaky ny Frentsy. FFM azafady, fiangonana ny Frentsy malagasy, zanaky ny Frentsy. Ireo fiangonana telo ireo no nanome ny FJKM ty amin'ny taona 1970 ka nitondra ny anarana hoe fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Eto manamarika fa ny synode lehibe inge tany Tomasina taona 1970 dia jereo tsara fa nale votoatiny ny irany iraina inge tamin'ny vanim-potoana io aza donona
fa nirana voalohany nira fa 5,700 iny endre zany hafaliana dia tamin'io fotoana nahaterahany FJKM io 7,700 zany hoe nataony fanindry ny fahaterahany FJKM tamin'ny fankalazana ny 15 taona diran'ny filazantsara. Zany hoe nampifamatorona tamin'ny fahatserovana ny 15 taona natongavandreo missionnaire ny fahaterahany FJKM de vakina fotsiny zany hoe ny FJKM zany de tsy tokony ho adonoina mihitsy fa teraka tamin'ny alalany antsoina hoe asa mission ka tsy ho afa-misaraka amin'ity fiangonana ity fa ho any anaty rahan'ity fiangonana ity zany hoe asa mission la fitoriana ny filazantsara. Zany hoe ilay fanafahana de ho any anaty rahany ary fanafahana an'iza fanafahana ny firenena. Jereo tsara la hira faneva ny 15 taona ny tira filazantsara zany endrezany hafaliana Jean Arvon namorona azy 5,700 de jereo ny tonony nanaovany ty mpampianatra azy endrezany hafaliana de ny andininy voalohany aloha fifaliana fa ny andininy faharoa de nitodika avy hatrany amin'ny firenena izy ny tanindrazana andininy fatelo vao fiangonana ny fiangonana ao angony. Zany hoe le hira faneva de izao 15 taona zay fanino itsika teo tamin'ny fahaterahan'ny FJKM 7,700 de izao firenena aloha vao fiangonana. Ny andininy faharoa ny tanindrazanay aloha fa ny andininy fatelo vao hoe ny fiangonana ao angony. Toy ny milaza le hoe ny FJKM de izao ny korinany anaty rahany mihitsy ny fitiava tanindrazana marary azy ny aretin'ny firenena mampangiry firy azy ny fahorian'ny vahoaka malagasy. Zay ny mahatongany hoe miteny ho azy la hira fanefa ary ilay anarana hoe fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara de miteny ho azy keo fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara milaza fa Jesosy lay mpanafaka mitorian'ny FJKM ambaran'ny FJKM mitarika ny FJKM alohan'ny FJKM ary eto Madagasikara izy. Io anarana io ange tany tsy tany amin'ny synode lehibe ny voalohany 7,700 ny tapaka fa napakevitra insty fotsiny sisa nataony tany amin'ny synode lehibe fa ny anarany efa tapaka taty amin'ny fivorian'ny komite lehibe ny firaisana taty Ambatolampy ny 7,700 ny komite lehibe ny firaisana mivory farany tao Ambatolampy ny 7,700 no nanapaka ny hoe FJKM natao anarany fiangonana io. Fa alohan'io nge mbola hoe fiangonana protestanta ohatrohatry zay jereo tsara ny ataontsika hoe ny en-tête ny certificat andro any amany taona 20 fa tsy tonga zay fiangonana protestanta fotsiny ary nisy ana fiangonana teto Madagasikara toatan'ny FJKM natao fotsiny hoe ity soratana hoe fiangonana protestanta fa tsy mbola nisy anazy le anarana aty amin'ny taona 20 nge vao voasoratra hoe FJKM ny anarana 7,700 zany tany Ambatolampy fa napakevitra. Manao isika le avako hotsika manao hoe noho izany toetsaina izany no nahatonga ny FJKM nanao zava-dehibe ny firaisana ny voizina ny firaisana satria teraka tao anatina fahasamihafana ny fiangonana FJKM. Alaifsaretsaina fa teto ambonin'ny tany tsy misy fiangonan'ny Frentsy ka nanaiky ny kambana ho tamin'ny fiangonana hafa teto Madagasikara irery ihany. Ny Frentsy dia fikambanana association niasa tany Chine, niasa tany en Sri Lanka, niasa tany Inde fa teto Madagasikara irery ihany izy no nanaiky ny tambatra tamin'ny hafa ka tonga fiangonana. Zava-dehibe zany avako malala. Zay mahatonga ny hoe tena ny voizin'ny FJKM ny firaisana. Nateraka ny firaisana ary sary piara ho firaisam-piangonana ny FJKM hatramin'ny anio. Zay natonga azy hoe any amin'ny taona 70 hoe ataovy tokana aloha ny liturjia. Aleo tokana ny liturjia, aleo tokana daholo ny fandaminana rehetra, aleo ampitoviana ny fomba fitarina. Zay no maly. Satria tena natahotra n'izany zavatra tena nampiokoditra ny FJKM zany fivakivakisana zany. Fa ankehitriny moa tsika aniltsika de efa tsy amin'izany tsony, efa tsisy olona tsony zay de iverina anao Frentsy na iverina anao LMS ho imezan'ny olona fa efa maro toerana lay hoe miorina tsara ka tafahorina tsara no izay ezaka natao lavitezaka izay ny amin'ny firaisana. Dia faharoa de ny toetsaina ny voizina to maly dia ny fahafoizana azonao sara tsaina ve fa nitsangana ny FJKM 7,700 mbola tsy nisy budget tsy nisy tetipolo aty amin'ny taona 470
efatra amby fitopolo fanapa-kevitry ny efatra amby fitopolo sy mijato sy arivo sao efatra amby fitopolo sy mijato sy arivo dimy amby fitopolo zany vao tena lazany hoe niorona ny kitapo ambonana ary ny kitapo ambonana FCKM de niorona tamin'ny antsoina hoe fahafoizana inona hoe fahafoizana zao ny fanambiny FCKM ny fonctionnement na ny fampandehanan-draharahan'ny FCKM tompoko de tsy ankinana na amin'iza afa-tsy amin'ny eto toerana ihany tsy miandry fanampiana avy ivelan'ny FCKM ary mbola sa mirehareha ao anatin'izany ampifaliana moa zany ao anatin'ny fanetretena ny hoe amin'ireo fiangonany dehibe milahatra pravavy amin'ny FCKM ny FCKM marery ihany na vitana na hoe ny fonctionnement na ny fampandehanan-draharahanay de zay no mizaka azy tsy andrasanay missionnaire tsy andrasanay vahiny tsy andrasanay fanampiana avy ivelany fa raha misy fanampiana avy ivelany de sectoriel reny ohatra hoe amin'ny fotodrafitra asa fitaovana mividy moto ve fitaovana mividy milina isan-karazany ve fa izao ny fampandehanan-draharaha manontolo de zakainy FCKM zay mandraka ankehitriny io le afaka malala ary tokony ao anatinao zany ampo protestanta izany manao hoe ny fiveloma mpitandrinay tsy andrasanay ny vidina bienao ny fivelomany mpitandrinay ny fitoriana filazany tsara taona eto Madagasikara tsy andrasanay amina fikambanana ry na inona ry fa izao zay meno ny tomponay zay no hanaovana ny asa fitoriana filazany tsara izany toe-tsaina izany maly fanampy zany le afaka malala zay le fotokevitra ao maly fahafoizana na fohy ny vahoaka an'Andriamanitra ary mandrakitiny androany manankehitriny de tao mitotsika koa hoe ny finoana ny voizina titany omaly zava-dehibe zany finoana zany ary finoana tonga sa mandray fanampy tsy hoe finoana fe finoana fotsiny fa fanampy akery afaka malala azonao saretsaina ve izany hoe fanapa-kevitry ny FCKM hoe itsika dia tsy andry fanampiana vavelany itsika dia anokatra toeram-panomanana mpitandrina hafa fanambiny FCKM itsika dia anitatra sa vaovao Madagasikara manontolo aza Madagasikara tapany avaratra aza efa nanahirana fa izao anomboka amin'ny taona 7 sy 20 ny hitatra nahazo eny atsimo Madagasikara manontolo sy avaratra andrefa na atsimo andrefa niny ny sahan'ny FCKM fanamby zany finoana hoe vita io rehefa sain'ny tompo atao vita io vandao atao de vita tsy io ihany afata amin'ny sehatra maro samihafa alevinao saretsaina zany fanamby zany hoe omaly ny FCKM isaky mivoaka mpitandrina 10, 7 Ambomandro mamoaka 7 Reza 2 Ambatondrazaka mamoaka 3 ny faculté de théologie aty amin'ny taona 7 promotion voalohany tsy mihoatra amin'ny 10 latsaka aza ny collège ohatry zany fa tsika miresaka zao re afaka malala ny ankehitriny sady io zato latsaka kely empolo zany nenio zay resantsika hoe ny FCKM omaly de sanandray fanampy satria nino izy fa Andriamanitra ny tompony miasa ary rehefa Andriamanitra miasa tsisy mahasakana zany ny omaly ny FCKM mariavako ary ny omaly ny FCKM de ao ny marina tsy hoe fanetretena ny fiangonan'ny FCKM de fiangonan'ny mpitondra tsy tokony adrono ninona lazainao ara-tantara de eta mavesana teo atsoroky ny FCKM mihitsy ny hoe ny mpampianatra ny mpitondra de saika betsaka ny vola vaina tahaka tsy tsikarery fa teo koa ny fiangonana ravavy hafa fa isan'ny ataontsika hoe fiangonan'ireo nahita fianarana fiangonan'ireo fa hitanao koa fiangonan'ny mitsotra be de be fa maika betsaka andraiky zany de afaka malala betsaka atao anatin'ny FCKM ny ataontsika hoe ireo olon-dehibe natsaina atao amin'ny fiarahamonina fananitry teny izy reny rehefa tonga am-piangonana na ministre io na prime ministre io na IP dehibe tamin'ny fotoanandro fa izao nanitry teny tezaina tamin'ny fanetretena satria raha tsy renao kory ny anarana tsy sarotiny amin'izany fa ny omalan'ny FCKM vahoaka FCKM vahoaka amin'ny fanetretena zay raha afaka malala de hivadika amin'ny ankehitriny fa mandeha ny fotoana atsika ny ankehitriny de zao re afaka malala hoy tsika manao hoe raha fitinina de aza miofa fanohizana zay efa natomboka vinan'ny mpirakitra fobe vinan'ny FCKM manontolo hoe vonintozy filazantsara nosy Madagasikara fatatsika rehetsika misy fandarana matetika ahitahintsika zany amin'ny FCKM radio fahazavana fahita lavitra tsika
fa izao zany nge fanohizana ny efa natomboka zany hoe fanohizana ny efa natomboka araka nitantsika teo tsy zavatra ataontsika hoe vaovao zany fa fanohizana zay efa fikelezanaina nataony no zokray aman-dreny saingy zao nampiova azy nanomboka nanorina trano fiangonana sika nanomboka nanorina trano fiangonana sika ary nanomboka hoentitsika eny amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ny teolojia iny no somary adinikely teo le hoe ny sefala sy ny setera tsy tokony adoloantsika mihitsy reny afako satria reny omaly valapakevitra soda lehibe tany Antsiranana tamin'ny soda lehibe fafito ambin'ny folo ny 4,700 tany Antsiranana nanapa-kevitra hoe hoentina ho tonga any amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ny teolojia tsy hoe ny soratra masina ihany fa ny teolojia mihitsy anana ny vahoaka an'Andriamanitra fahazavan-tsaina afahana mitsoro vavolombelona amin'ny fanafahana an'i Kristy sy afahana mitsoro vavolombelona amin'ny tsy fiovana sy faharetana amin'ny finoana dia hitanareo fa mitoy izy zao ankehitriny zany io voatoso filazantsara io tsy hoe zavatra hafa io fa fanohizana zay azakazaka efa natao zay dia tazanareo fa firy ambizato ny fiangonana miorina vondro-bavaka miorina tsy aro ny ankehitriny ny FJKM dia izao koa ry havako malala fantarana aza mio fa manitatritsika zao ry havako malala tonga hatrany ampitan-dranomasina zany ange ny ankehitrinytsika zao hoe ny FJKM tsy mijanona amin'ilay hoe eto Madagasikara ihany misy anao kaninina ny eto ary tsy vita fa nanafatra keny tompo nanao hoe mandana mitoro filazantsara jodi Samaria hatrany amin'ny farantany dia tsy hoe vity Samaria vao na vity jodi vao nakany Samaria na vity Samaria vao nakany amin'ny farantany fa nisy ny nanotao jodi dia nisy nakany Samaria dia nisy nakany amin'ny farantany avy hatrany miara-ny aingy ireo ary retoetsain'izay na tonga ny FJKM manao hoe raha ohatra ka iandry azo ny fahavitany Madagasikara manontolo dia tsy tonga ny farantany tsika fa izao avy arao miaraka manomboka tahaka nataony ny apôstôly dia izao nisy nijanona tao jodi ry Petera ry Jakoba rahalany tompo ry Jaona ry Maria nijanona tao jodi eny tamin'ny voalohany nisy kosa nikisaka nakany Samaria nisy tonga tany amin'ny farantany mihitsy ary tahaka ry Tomasy tonga tany enta sisa rehetra izay toetsain'izay na tonga ny FJKM hoe aleo tonga dia atomboka azy azo atomboka dia naniditra tonga tany Amerika any Europa sy ny Afrika aza fa misy efa tsy misy mivava manomboka misy izy zao dia otsika zay natao hoe fantarana ny ankehitriny ny FJKM na nenio fantarana dia hitanao koa fa tsy fantarana sayasana ihany fa fantarana fiangonana be dehibe ny fiangonana manitatra ndray rehefa tenenina ore olona fa ngady tena maninana manorina fiangonana vaovao io ny tarina dia manitatra intelo inefana ilay fiangonana hitarina satria tonona tsony fa soava zany dia avako malala tsy vitsy ny fiangonana tato anatiny amin'izao anio izao no tsy manitatra fa manitatra amin'ny vady-piangonana manitatra altara manitatra fiangonana manampy rihana misy ara rihandroa misy ara nandrerana na nampoatra fiangonana vaovao mihitsy misy eo am-perinasa zany dia avako malala ilay hoe aza miofa toizo ary zay le fanitarana manaraka dia ataontsika koa ny ankehitriny ny FJKM dia fanaovana zava-dehibe ny sekoly sy ny fanabeazana tena io le afaka malala tena vainjony raha nanaovana antsoavo amintsika mihitsy fa ny fanabeazana dia tena zava-dehibe ny fanabeazana ary ankehitriny anio atsika sao dia eo am-panaovana mpikasantsika sao fanampiana toeram-panomanana mpampianatra vaovao fatatsika tanjony faharoapolo taona faharonjato taona ny sekoly dia fanaovana ny toeram-panomanana mpampianatra any Imery Mandroso tokony nitokanana tamin'ity taona ity nefa rahantsika mahafantatra mitoe zavatra raha sitrapon'Andriamanitra dia mety amin'ny taona ndray tsy maninona fa dia apetrakintsika amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa izao fotsiny kosa azontsika antoka raha maha-olombelona moa zany fa 2,7 kosa angamba dia angatahantsika mba efa mba iodiny io raha ny fandarako taona ny pendrakitra fobe hoe tamin'ny tokony ho tamin'ity taona ity aza na dia efa niodina izy fa noho ny toejavana izay raha mahafantatra zao mantsy ny toeram-panomanana mpitandro an-tany Imery Mandroso dia ny 2,7 niteraka 1922 zany zato taona teoriana zany eritreretra zany fitondran'Andriamanitra zato taona teoriana 2022 2,7 dia sekoliny eo 1922 2,7 no nisokatra ny kolejy ny Imery Mandroso 2,7 taona katroka teoriana misokatra ny toeram-panomanana mpampianatra indray
avarina ny afaka ny asan'Andriamanitra. Zay nataontsika hoe zay le toe-panahy ny Efitsekema tariny fanan'Andriamanitra. Tariny fa arandray ara misy zavatra zay tsy takatrao mihitsy amin'ny fotoana ankehitriny. Hoe ahoana azy zavanapa-kevitra zany? Ahoana moa izy tao fa gaga ianao raha hoe kaikaiky misy lalan'Andriamanitra tsy azo eritreretina mihitsy ao amin'ny fiainan'ny fiangonana. Amahana ry havako malala ny zava-dehibe zay ny ankehitriny ny Efitsekema dia reto ry havako. Fiezahantsika momba ny université. Université Raveljon. Azora moa fiketrehana ny hôpitaly. Ny université Raveljon zany hoe fitsofoa amin'ny fiangonana bebe kokoa amin'ny fitsofoana vavolombelona, amin'ny fitezana tanora, amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena, fanabeazana ny olona zay hitondra. Zany no antony université. Ary ikelezantsika aina mihitsy ahafantarana ankehitriny. Tsika ankehitriny dia miezaka imbanana ny hôpitaly tsika. Marina tany am-piandohana fa efatra amin'ny andro lesaleny mbola merina tsika rehefa nikasakasana zany fa tsy tanteraka mihitsy. Fa zao kosa tsika dia mihevitra fa tonga ny fotoanany dia apetrakintsika amin'Andriamanitra zany ry havako. Ny ankehitriny ny Efitsekema zany dia tsorina ry havako malala fanentanana anao anoy izay efa natomboka. Tohizo ny fahafoizana. Tohizo ny vahoaka an'Andriamanitra ny fanajana ny firaisana. Tohizo ny finoana ka tonga anao sa mandray fanamby hoe ity rehefa tian'Andriamanitra atao dia atao hoe ary ny fiasana dia izy za enao. Tohizo ny fanetretena. Zany hoe tsika mbola manohy ny toe-tsaina zay le hoe aza miova mareta dia vonto filazantsara tsy Madagasikara ihany, vonto filazantsara ny olona manontolo ny malagasy manontolo sy ny toe-tsaina manontolo. Eto mpamaranana koa zany afaka dia andray reto teboka anankiroa reto. Eto mpamaranana mba tsy hoetreretina hoe dia manasoaso fotsiny zany fa ngatsy izy fahalemena misy ka. Inona koa moa dia teny valam-pahaly resahana faly. Ny zavatra tsara azo resahana ary betsaka ka inona ny resahana zavatra ratsy, inona ny resahana zavatra mahakivy, aleo ny zavatra tsara ho fampandrosoana ny tena ho betsaka ho resahana. Fa nefa kosa misy zavatra teboka roa reto izay marihika. Ny manamarika ny lasan'ny Efitsekema dia asara mbola mitohy amin'io ve zany zanatry dia ny korotam-piangonana ry havako. Tena nanamarika ny lasan'ny Efitsekema io. Amin'io azo ankehitriny zao zany dia efa mba mihena be izy. Fa zany korotam-piangonana Efitsekema tamin'ny lasa zany angeka nafana ange zany. Indraindray sinoa dapartany ray manontolo mihitsy, tsy hanonona sao dapartany eto, fito Antananarivo eto. Sinoa dapartany ray manontolo ny fandona mipetraky tafobe. Aty amin'ny taona tsy tononoko le taona moa zany. Adina fana tena fana tamin'izany fotoana zany. Tsika manao hoe korotam-piangonana. Ny zavatra tsapa dia izao ry havako malala ary amin'ny anio dia tena miezaka ny fiangonana tsirairay. Efa mba miezaka ao anatin'ilay resahantsika hoe fanetretena sy firaisana dia efa mihena be zany. Fa ny zavatra mitranga mantsy dia azo azavaina amin'ny lafiny maha-olombelona. Ny omaly mantsy zany dia natanjaka ny teny hoe fiovam-penitra mahery vaikana révolution, natanjaka be zany teny zany. Ary rehefa miteny révolution ianao na fiovam-penitra ianao, rehefa miteny zany ianao dia ny dikan'izany dia tsy maintsy fidikinana no heviny. Zany anatin'ny fiarahamonina fanoliana ny tsindry azo lena, fanoliana ataontsika hoe fanoerana ny fahefana. Zany ny toe-tsaina omaly teo anivon'ny fiarahamonina. Fanoerana, fikomina amin'ireo mpitondra, fikomina amin'ny rafitra. Zany nge ny ainana tamin'ny omaly tao anatin'ny fiarahamonina. Hitatsika zany, henantsika zany. Izany toe-tsaina izany koa dia tafiditra tao anatin'ny fiangonana. Izany toe-tsaina izany koa dia tafiditra tao anatin'ny fiangonana. Ary miara-miaika tsika ry havako malala fa rehefa manao révolution ny firenena anankiray dia misy zava-baovao entina fandrandray koa misy zavatra very, misy sotoavina tsy tafaverina intsony ary misy sotoavina tena potika tanteraka. Misy zavatra vaovao entina révolution. Zay ny anatin'ny fiarahamonina. Tantaran'ny révolution zany. Fa na dia atao anatin'ny fiangonana koa ara dia tahaka izany ihany. Ny korotam-piangonana zany omaly dia marina fa mety nisy zavatra netiny. Fa rehefa tena jerenao dia matetika amin'ny tantaran'ireny fiangonana ireny dia tsy sitranao anatin'ny 50 taona. Ny korotam-piangonana, ny ratra-po ateraky ny korotam-piangonana am-polo taona ny maro vao sitrana. Dia izany no ataontsika hoe tokony hakana lesona amin'ny anio hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ary tsy planin'Andriamanitra mihitsy. Ninona lazaina ny korotam-piangonana.
fa taratry ny tsy fahampin'ny fahendrena tsy fankatoavana soratra masina ary tsy fanajana ny tenin'Andriamanitra ninninna zay ny omaly vakina fotsiny zany fa azonao jerena mitadidinao zany atra be dia be fiangonana hitanao nikorotanao omaly tsy vitan'izany ihany a fa efa maninao zany FJKM kosa itony karazana hoe fanonganany tony taloha ange omaly taloha sy omaly de be mihitsy mpanefanasan'ny tompona ongana isan-karazany dia efa ankehitriny a de efa mba omaly zany misy mpitandrina ongana mpitandrina zany toetsaina ny fiarahamonina tafiditra tao anaty fiangonana fa amin'izao anio zao de efa ialany zany efa ialany zany dikandreny hoe mandray andraikitra mipetraikitra fobe mandray andraikitra miprofobe efa miendry ny fiangonana maninana efa tsy de tena mirona amin'izany tsony hoe fanonganana mpitandrina efa tsy de iainana tsony zany ankehitriny rehefa ataontsika hoe taratry ny fahamatorany fiangonana FJKM taratry ny maantom-panahy azy izany toetsaina izany ndiavako ary tsy vetivety ny tonga amin'izany a fa anjato taona ny ngeva tonga tamin'izany ndiavako malala de isoratsika n'Andriamanitra zany anio fa efa mieny zany ary efa miame tsara gama mety misy teny akany anay ohatra zao eny mazava ho azy fa fiangonana ngamo anjely misy ihany fahalemena sy loatra zany fa tsapa kosa ankehitriny amin'n'io fa efa manomboka manaiky ny fahasamihafana efa manomboka manaiky fanakalo-hevitra miresaka manomboka makato fanapaha-kevitra ny fiangonana dia ny ankehitriny kosa de ireto na Maria amin'ny pasteur azy le avaka eto mpamakana ny antontsika hoe ny mondialisation ny anio zany a de tena mafy be ny fanamban'ny fiangonana ary raha tsy manao soroka miara milanja ny vahoaka n'Andriamanitra de ketraka amin'ilay asa eo ny finoantsika mazava ho azy eo ny fitarihan'ny fanamasina tsy dikevitra eo ny fomban'ny tony Jesosy Kristy tompo mampitarika azy ny fiangonana fa zao ry avako malala tena mila miara-miantsoroka ny adidy manandraikitra ny vahoaka n'Andriamanitra miatrika ny antsoina hoe mondialisation mety so azonao tsara an-tsaina ny tonjatenantsika anio zany zao a de tonjaton'ny fanatotoloana ary efa miteny hoe fanatotoloana ianao de tsotra be zany ry avako malala misy ny ataontsika hoe fivezivezen'ny vola malalaka fanatotoloana miatraika amin'ny rateo-karena fivezivezen'ny capital fivezivezen'ny reny vola sy ny mandeha ho azy de fantatrao zao fa afaka manakalo vola misy fanakalozana devise amin'ny telo isan-karazany eto Madagasikara fa tena malalaka fa ny akon'izany tsy zay ny tiana tenena fa ny akon'izany fanatotoloana io amin'ny lafina rateo-karena de miteraka fahantrano hitanao fa be dehibe zany zao miamalalaka be sy mialalina ny elanelana misy ao amin'ny mahantra sy ny manan-karena tsy era-tany ihany fa eto Madagasikara mihitsy ko azy miamitombo ny mahantra na de misy koa zany me manan-karena ireny mahantra ireny nefa vahoaka FJKM itovina filazantsara ireny manan-karena kireny koa nefa vahoaka FJKM ahoana ny toetsaina sy toe-panary avako malala ny fiangonana manoloana ny fantrano tsy mbola mitombona ve ny vinantsika omaly hoe fiangonana vavolombelona amin'ny fanafahana amin'ny fantrano ary hitantsika fa mahantra ny olona ary olona mahantra reo anefa mitroitsika ny filazantsara re olona mahantra reo anefa no endrasana ny filazantsara ahoana ny fomba hiantrehana ny fiangonana zany raha tsy manao soroka miara-milanja isika tsy vitsy zany diavako faharoa ny fanatotoloana zay hitantsika ankehitriny io de tsy hoe mahatonga fahantrana ara-toe-karena ara-mifia fa izao koa lafiny moral fantatro tsara fa ny fanatotoloana de fivezivezen'ny vaovao fivezivezen'ny olona malalaka de io lafiny moral io hitanao fa lasa voizina ny homosexualité voizina na fomba fitafy na toe-tsaina na inona raha misy olona velona 10 taona lasaka mitsangana miangana am-piangonana amin'izao anio zao de gamba hiratra izy hoe zao ve ny akanjo entinareo miangona ary to ty volonareo ta lasa aniova dao ny lokony tsika tsy mitsara mety sa tsy mety tsy any ny olona tsika samy manany fotoan'androny fa izao tiana tenenina manao hoe misy zava-baovao ara-moraly misy toetra vaovao
oentin'io fanatontoloana io ka miako amin'ny fijoroana vavolombelon'ny fiangonana. Mety tsy azo lo sary an-tsaina fa tena ho an'ny teolojianina sy mpitaiza fanahy tahaka ny mpitandrina dia mahita hoe tena efa tsy malagasy tsony zao zavatra atao zao na tsy kristianina tsony zao na ny teolojia azy dia misy zavatra vaovao izay oentin'ny mondialisation oentiny zany ny fampianarana dia misy fampianarana zay tsy ara-tsoratra masina mihitsy nefa voiziny fanatontoloana. Tsy vitan'izany any fa eo koa ny ataontsika hoe ateraka io fanatontoloana io tsy ny moralina ihany fa na ny kolotsaina aza tatsika fa na ny zava-maneno aza dia efa tsy mitovy, ny bakira tsy mitovy, ny bakira ny irain'ny fiangonana 100 taona lasa 50 taona lasa tsy mitovy amin'ny bakira ny ankizy zao tsy ny tanora zao. Nga moramora no ametrahana fantaina amin'ny teolojianina hoe ahoana rehefa manao andreny hira faninanana ireny ianao hira fanevana zao dia varinana hoe ahoana zany ve neritreretin'le toloreto atao hira fanefa io tsy misy hoe diso izy na marina tsy hany ny olana fa izao zay le kolotsaina miditra, zay le kolotsaina miposesika. Nga vitan'izany ihany ny fieveran'ny olana tsony hoe fahafahana io ataontsika hoe tambajotra ny internet ny Facebook sy ny sisa rehetra io dia tena mahatonga fiovantsaina mahatonga zavatra vaovao isan-karazany. Misy ny tsara amin'ny mondialisation tsy dikevitra fa misy koa nampanano sarotra amin'ny fiangonana ary tsy maintsy atrehin'ny fiangonana. Ny ankehitriny ny FJKM tsy maintsy atrehintsika io afaka malala. Inona ny toe-tsaina tsy maintsy atrehina zany? Inona aminao ankehitriny? Ianao vahoaka protestanta ankehitriny io mitakinina aminao zany anio tsy maintsy mitaky fafozana io, mitaky fanoratena vaovao, mitaky fandraisana andraikitra, mitaky fitiavana, mitaky faharetana. Zany tsy maintsy atrehintsika ny anio atsika. Mitaky fifankatiavana. Aiza ny avitanao rery amin'ny Madagasikara? Tsy vitanao rery zany na fitandremana misy anao io. Tsy vitan'olon-drery zany ary ninin'Andriamanitra tsy ataon'olon-drery mihitsy ny fitoriana filazana tsara fa tsy maintsy misy mila namana izy. Noho izany tsy maintsy mifankatia isika ny filazan'ny Jaona apôstôly azy. Zay ny ankehitrininao ry FJKM. Mampahay anao ary afaka malala ary dia manonona fiadanan'ny tompo aminao amin'izao faharoa amby 50 taona izao tsarovy fa zava-dehibe ny fifankatiavana, ny fiazonanao an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ianao, ny fanetretenanao dia mandehana amin'ny fifaliana miatrika ny 2 amby 50 taona indray ho aminao any fiadanan'ny tompo.